anitra izy, tsy mahazo miditra any amin'ny fiainana mandrakizay izy any amin'ny fahaverezana. Noho izany dia tsika rehetra izay mpanaraka zao fantara zao, izay mijery zao fantara zao, dia ale teo lalina ao anatin'izay mihitsy fa tena zava-dehibe ary tsy azo dinganina ny batisa. Matoa napetraka Jesosy ho baiko. Dia izy io taloha mbola tsisy fa misy antony matoa hoe tamin'ny andron'ny testamenta talohany natongavan'i Jesosy mbola tsisy an'izany resaka hoe batisa zany. Fa nanomboka taty aorianan'iny teo amin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa zay vao nanomboka nisy ny batisa, efa misy drafitra voarafitran'Andriamanitra hatramin'ny ela mahatonga zay zavatra izay. Ka noho izany dia zao zava-dehibe tokoa ny batisa, tsy azo dinganina. Voalohany dia hoe io no ahafahantsika baiko avy amin'i Jesosy ilay izy, dia manarak'izay azahoana fiainana mandrakizay. Ireo zany no azontsika lazaina tsotra hoe mazava-dehibe ty resaka batisa ity. Fa ankoatr'izay inona ihany koa no zavatra goavana be tokoa azo avy amin'ity batisa ity. Verina any amin'ny Matio tsika dia ny toko 7. Matio toko 7 andininy 7. Matio toko 7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa noho nahitan'ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Tsy andriko mazava aloha fa arak'izay tena zay dia isy ary tena isy zany atao hoe fahatezerana ho avy zany. Tena isy ilo hoe loza fito efa nampianariko teto, be dehibe ngambany tsy mahafantatra fa dia zao afaka mikomandy an'ireny fandaran'ireny aty aminay moa ianareo, raha ilainareo le isy zany. Dia ny resaka tena idirantsika eto dia hoe nataon'ny Jaona batisa ny olona be dehibe. Dia tamin'ny koa ny fariseo sy ny sadoseo zay azo lazaina hoe atoko-pivavahana hafa tamin'izany fotoana zany, dia mba niteny tamin'ny Jaona koa hoe ataovy batisa izahay. Gaga be Jaona, satria tsisy fariseo talohany, tsisy mpanora-dalàna talohany, tsisy sadoseo teo alohany. Ireo ihany zany asa nafiry izy ireo. Ireo ihany zany sady voalohany no farany amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny karazany tamin'iny andro nanaovan'ny Jaona batisa iny. Dia gaga be Jaona, fa iza nanoro-hevitra anareo izy? Aninona? Handositra ny fahatezerana ho avy. Dia azontsika alaina saratsena ohatra ny fampijery kely ihany le fariseo sy ny sadoseo hoe fangamotsika mandositra ny fahatezerana ho avy. Ahoana koa zany lazainy Jaona zany? Sahenao zany. Dia samy nandakely tsy za mihitsy zany, ny atokavako teo sisy dia zao atao batisa. Ay rehefa dinihana ny tenin'ny Jaona, izy ireo le hoe atao batisa ireo mihitsy no lazaina hoe mandositra ny fahatezerana ho avy. Ny dikany zany dia zao ny fanaovana batisa dia fandosirana ny fahatezerana ho avy. Fantaro ary raha ho avy ny loza fito, matsiraviny ireo avakio indray ny Apokalipsy toko 4:10, hitanao amin'ny Tsipriana izy. Raha ho avy ny loza fito kanefa tsy te ho tratran'ireo loza fito ireo ianao, ity zany ny fomba fandosirana manekeo atao batisa. Zany rehetra zany dia ahafahantsika mamaritra daholo hoe hay tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina marina, eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra tokoa zany resaka batisa zany. Tena zava-dehibe izay tsy azo tsiniavina ho iaho. Ka zao no lazaiko atsika rehetra ary, zao no lazaiko atsika rehetra, tena fantaro, tsy afaka mandingana an'io ianao. Satria matoa napetraka Jesosy mibaiko hoe rehefa mianatra ny olona ka tonga mpianatra ataovy batisa izy. Namafisin'i Jesosy ihany tao amin'le resaka nataony tamin'ny Nikodemosy hoe mibatisa angeo izy ka vavahady anankiray idirana fanjakan'ny lanitra. Ka rehefa tsy vita batisa ny olona, tsy ho tafiditra. Tsy vitan'izany ihany fa rehefa vita batisa ny olona dia manana fiarovana, tsy tratran'ny loza fito zay le hoe mandositra ny fahatezerana ho avy, zay tsy maintsy ho avy ary tsy maintsy ho tonga tokoa. Fa nijerentsika manaraka momba zay resaka batisa zay ihany aloha dia hoe nahitsika tany amin'ny Jaona toko 7:4-4 le hoe le fonina Jesosy dia nisy rasy rano. Ka ho porofotsika eto amin'ny alalan'ireto andinin-tsoratra masina reto zany hoe le zavatra nilana n'le raha, na ihany koa ny mahatsara azy dia hoe le zava-bitan'le rahan'i Jesosy ve tena vitan'ny ranony batisa tokoa. Ary raha hoe tena marina tokoa raha mila raha antsika ranony batisa no izy. Vakitsika ary aloha hanomboana an'izay hoe fanontaniana izay hoe tena mitovy marina ve le raha sy le rano dia amin'ny Romanina toko 4:7 ka hatramin'ny 9 vakitsika daholo. Zao raha vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy:
tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endrika ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nytoetsika taloha dia niaraka noombona taminy animbana ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Ty teny ty zany somary lalindalina fa rehefa tena hoe mifantoka tsara ianao dia azonao le izy. Satria zao niza ozy nefa natao batisa ho an'i Jesosy Kristy dia zao natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Sika ingeo le nampianarina zafady hoe raha ohatra ka mila ny famonjen'ny Kristy ianao, te hanaisotra n'le ota ao anatinao, dia tsotra ny zavatra nambarana tamin'izay, mila mandalo amin'ilay atao hoe fahafatesana. Mila mandalo amin'ilay hoe fahafatesana. Dia tamin'izany fotoa izany moa mbola somary fanontaniana ihany hoe ahoana ny fomba andalovana an'ilay fahafatesana. Fa eto izany dia mazava be. Fa rehefa natao batisa ny olona dia niara-maty tamin'i Kristy. Zay ny dikan'io teny io. Niara-nalevina tamin'ny batisa eo amin'ny 14. Zany hoe matoa ny olona anankiray alevina maty. Ka matoa zany isika voalaza hoe niara-nalevina niara-maty tamin'i Kristy zany, zay le hoe natao batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Dia rehefa mitoy ny teny dia avy eo rehefa niara-maty dia hoe miara-tsangana ihany koa. Dia misy maty aloha dia misy natsangana. Dia iny le maty iny niara-maty tamin'i Kristy, iny le resakitsika foana tany alolo tany tamintsika nianatra mikasika ny fanafahana an'io hoe tsy maintsy mandalo an'iny fahafatesana iny. Inona le maty? Le tenany ota maty iny. Dia avy eo indray atsangana, tsy le tenany ota ntsony ny atsangana fa le fanahy zay maty tao anatin'le olona indray no atsangana. Aiza no atateraka n'izany rehetra zany? Eo amin'ny fanaovana batisa araka ty tenin'Andriamanitra ity. Dia zay zany ny tena marina hoe raha mila ny ràny Jesosy marina ianao, satria ny ràny Jesosy kely mitondra le fahafatesana ao anatin'ny olona. Dia nefa amin'ny alalan'ny rano no angalana azy isika araka ny fampianarana. Eo amin'ny batisa ny dikany, dia eto ty teny ity dia manambara fa io batisa io no mitondra le fahafatesana ao anatin'ny olona. Zany hoe mitovy marina tokoa ny asan'le rà sy le rano. Tena mitovy. Manarak'izay dia mbola ho porifotsika ihany amin'ny alalan'ny andinitsoratra masina manaraka hoe inona ny zavatra vitan'ny ràny Jesosy ka anontaniantsika koa rehefa avy eo hoe vitan'ny rano ve eo amin'ilay batisa ary. Bokin'ny Hebreo ary no vakiantsika, 7:4. Hebreo 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny voalazany teny ary. Maika fa ny ràny Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ny tena tsindriana eto zany dia hoe inona ny zavatra vitan'le ràny Jesosy Kristy. Dia voalazany tsara mihitsy eo amin'ny tapany faharoa hoe io ràny Kristy io zany zay hoe tsy manatsiny naterina tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay dia io ràny Kristy io zany dia zavatra lehibe entiny dia hoe hahadio ny fieritreretana ho afaka amin'ny asa maty. Zany hoe tao alohan'le hoe mbola tsy vita batisa zany le olona le mbola tsy voavonjy azafady. Tao alohan'le mbola tsy voavonjy le olona mbola tsy afaka amin'ny ota ny dikany dia hoe le ota no anatiny ary ny sitrapon'iny ota iny no arahany, zay le hoe andevon'ny ota izy. Andevon'ny ota zany ny olona amin'izay fotoana izay. Dia ny sainy rehetrarehetra indraindray te hanao ny tsara fa tsy mety. Ka na te manam-paniriana anao ny tsara raha le sainy, le ota ao anatiny zany dia tsy mety fa manota foana, manao ratsy foana. Zany hoe ny fisainan'le olona araka le Genesis mivakintsika dia tamin'izany fotoana zany dia hoe ratsy mandrakariva. Atosika le ota ao anatiny dia maniry zava-dratsy foana. Fa rehefa tonga kosa ny ràny Jesosy dia izao. Le faniriana zava-dratsy eo anatin'le olona iny zany tsy eo intsony. Zay le hoe hahadio ny fieritreretana rehetra. No diovina ny fieritreretana, no diovina ny fisainan-dratsy, no diovina ny fanirian-dratsy mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ny ràny Jesosy ny dika zay dia zao manadio ny fieritreretana.
Ary rehefa madio fieritreretana iny dia zao tsisy faniriana ratsy tsony ao anaty. Nahoana moa no tanteraka izay? Satria niala nge le ota le raha Jesosy nge manaisotra n'le ota ao anatin'ny olona. Dia rehefa tsy otsony ny ota nanandevo azy iny, tsy otsony koa le faniriana, tsy otsony koa le hoe teanao an'izao fa saingy tsy afaka fotsiny. Fa le olona mihitsy zany no tonga dia novaina zay le fanamarinana zay. Ka ny rahan'i Jesosy no mahavita an'izay manaisotra n'le ota dia madio azy le fieritreretan'le olona. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hahadio ny fieritreretana ho afaka amin'ny asa maty. Le asa maty moa zany le andivozin'ny ota teo rehetrarehetra nyresantsika teo. Rehefa mahazo ny rahan'i Jesosy zany olona dia madio ny fieritreretana. Zay mahatonga azy tanteraka amin'le hoe tsy manota intsony izy. Ka andao jerentsika hoe le rano indray ve na le batisa mahavita an'izany koa, zany hoe manaisotra n'le ota, manaisotra n'le faniriana.